Amin'ny valora maraina marina izao eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTG amin'ity maraina ny 3 martsa 2024 ity. Ny pejin'ny politika no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao. Nanambara ny vondrona parlementaira TIM fa manoloana ny zavamisy iainan'ny vahoaka malagasy sy lalovan'ny firenena dia mahatsapa fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy intsony ny raharaham-pirenena mihamtotongana ny faharipiainan'ny malagasy, tsy voafehan'ny fitondrana intsony ny toetra raha atao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, tsy misy ny fandriam-pahalemana. Noho izany rehetra izany dia miantso ny solombavam-bahoaka rehetra hijery akaiky ny zavamisy iainan'ny firenena ka hiroso amin'ny fampiarana ny voalaza ny lalam-panorenana izay manome lalana ny solombavam-bahoaka anio ny tsy fakasitrahany ho an'ny asa ny mpanatanteraka na ametraka ilay atao hoe motion de censure. Eo amin'ny pejin'ny diplomasia naneho ny fahadisom-panantenany tamin'ny fanjakana malagasy tamin'ny tsy fanapahan-kevitra tamin'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra izay safidiny tsy andany na aminiza na aminiza manoloana ny ady izay fanaovan'ny Ukraine sy Russie ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay tonga tao amin'ny minisitry ny raharaham-bahiny andro vitsivitsy lasa izay. Tsetsakilany moa dia nanamafy ny fitondram-panjakana fa aleo aloha andinika ny toe-javamisy vo andray fanapahan-kevitra tena mendrika sy sahaza izany. Pejin'ny toe-karena nanatanteraka famelabelarana sy fampahafantarana ny fitsipika momba ny hetra sy ny lalàna mifeny hetra araky ny voafaritra ao anatin'ny LFI 2024. Tetsy amin'ny foibe ny hetra nanomboka omaly izay totosaina etsy amin'ny CCIA Antaninarenina ka niantsona n'ireo orinasa tsy miankina sy ireo mpanao gazety maro anatrika izany. Misa 70 eo ireo tompon'andraikitra tonga nanatrika izany fampahafantarana izany tamin'ny andro ny omaly iny. Eo amin'ny raharaham-pitsarana izay mampifanolana ny sekretera jeneraly ny FMF amin'ny FMF dia tafantatra izao fa amin'ny fahasivy ny volana marsa izao ny nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika izay olana rehetra izay. Omaly moa dia nalefa ihany ny fotoam-pitsarana fa saingy ho andrasana amin'ny fahasivy ny volana marsa izao zany ny didim-pitsarana mahakasika izay raharaha mampifanolana ny rotota izay. Tontolon'ny fanatanjahantena no amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Raha tokony ho totosaina tamin'ny fahafito ny volana May ka hatramin'ny 15 ny volana May izao ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara National 1A Conférence Est izay tokony atao any Toamasina dia empotra amin'ny 14 ka hatramin'ny 12 ny volana May izao zany araky ny fampitam-baovao nataony teo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra torak'izay ny amin'ny Conférence Ouest izay atao amin'ny 17 ny volana avrily zao ka hatramin'ny voalohan'ny volana May izany rehetra izany. Eo amin'izay fanatanjahantena izay hatrany fa eo amin'ny baolina kitra tao aoriana ny Dimitri Calouin izay lasa nilalao any amin'ny fosa junior dia tonga nanatevina ihany koa ny fosa junior amin'izao fotoana izao indriva ilay mpilalao erim-pirenena malagasy nilalao tany ivelany ihany koa fa saingy nisafidy nilalao eto an-tanindrazana manomboka izao. Nanao fifanaraha-pilalaovana izy hatramin'ny farany tompolalaovana aloha aorianan'izay ny tompon'andraikitra dia vita eo janona ato aminay ihany izy natoka andeha safidy ny mbola iverina any amin'izay club nilalaovany teo aloha. Angatrako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RDG amin'ity maraina ity. Manasa antsika rehetra hatrany handroso tapaka ny fandarana rivotra eto amin'ny RDG amin'ny 10 teboka enina. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra dia samy ho tahian'Andriamanitra. Teria, leobe.
rivo baovao sy rivotra fotony be zany rivo baovao raha hoavin'ilay andro iovako fo andaozako ireo ditrako niarako taminao satria asa zany izany sy ray miralizina voalohany de alefasa zavatra avereno tonga de tohizo raha hoavin'ilay andro iovako fo andaozako ireo ditrako iarahako taminao hoadinoko ny omaliko nitondra ny fiainako ta miaizina atrezay tsy nahitako azava le teny maloto fambarako andeno ny vavako zay nakaratso fihinany maro soloko ireo teny maso anambatambazako ireo tofoka tamiko no ihany ireo fiteny iratsiko jivakezany kitsonya afaka tanteraka famo lombao vaoanya ohatrany saka amin'ny anareo moraly izy fefalasany tewalo toetra makivinima kade ivalono tantarireo tsy asiko fa nenenana usainiko fo ireo anatrao nataonao tamipitiavana tsy mijerenao ny molotro hoadinoko ny omaliko nitondra ny fiainako ta miaizina atrezay tsy nahitako azava teny maloto fambarako menino ditravako zangarariso teminao soloko ireo teny maso anambatambazako ireo sofoka tamiko ireo fiteny iratsiko tsy volgezandititsony ao afaka tanteraka fano lombao vaoanya
lasany teo aloha toetra nakiviny makale ivalono tantarireo tsy asiko fanenenana. Betya! Tatka rivotra! Kamihira izy a dia tsy nanovatsony fa le anareo le mijery sara zany tena manalazy mihitsy hoe mihira ato fa satria Zay le Pangakama. ny any vahiny Premier sotonge fois izy a, de lasa deuxième. fa eny fa karaoke iny mahatonga zany Larisa kosa kay moa zany a tena raha misy finiavana dia tonga eo any satria fa tany amin'ny tononkira fa efatra ianao dia nihira le izy dia nentinge tena marina ataovany hosolokirao tsika ne mahafinaritra eto tsika tsy inona le namorokira taminay filgody alefasany le hoe eo a hosolokirao hosolokireo teny maso zay 1 2 3 zay okaloary a alifa Larisa usulukireu teni masu hanamatambazako ireo tufokatamikyunu yanireo fiteny hiratsiko tsy voakeja ndichintsonga afaka tanteraka fao lumbauvawanyao fefalasany teo aloha toetra nakiviny makale mivalono tantarireo tsy asiko fanenenana. ohatrany jazy kosa le izy ohatrany jazijazy ohatrany tena ohatrany tonga dia Loza inona asio resadresaka Asio hafa resadresaka. misy hoavy ndray koa Eo aloha sady manisy resadresaka ihany Tena mahafinaritra aloha zany hoe miankina amin'ny toe-bola any amin'ireo club samihafa ihany fa dia mampirisika an'ireo club na ireo zay efa nilalao ela tany ivelany ary na mihoatra ny 4 taona aza ohatra na mihoatra ny 2 taona ka ilalao tahaka ny Caloin Sinjiva zany satria zao zany zao zavatra hitranga indray zany zao mety ho mafy be zany zao fosa aloha noho ny antony traikefa dia miankina amin'le club hafa indray zany eo no hoe ilaina ihany aloha le izy challenge zany zao aloha satria ifosa ndray koa nefa raha ohatra ka efa misy an'izy roa lahy zany dia nefa jerena ny vokatra eo ihany dia misy dininkazo atao ihany koa zany momba an'izay ny azy mahafinaritra na amin'izy raha goto mba ny azany ampirisihako misy alamba mody aloha na herintaona ary ampiakatra ny niveau niveauany eto manao amin'ny an'le Zay. pile Le bandimatianina ary mbola efa le aprisihana mihitsy efa feno tao Ah. zany aprisihana mihitsy raha hoe tena dia tsy mandeha ny radio ka mbola minon'ny etraketraky ny oram-baratra dia ny radio onjapeo zany fa ny radio web mandeha ary ny radio canal ho anareo mihaino 339 mandeha ve tokony tsy mandeha koa ay web ihany mandeha dia mba homentsika vaovao zany ireo zay mihaino radio hafa nefa te hijery antsika dia afaka miconnecte ianareo dia ato amin'ny Facebook misy ny rivotra mivantana amin'ny web za moa zany manafangarony web zay jaojobe izy web jaojobe izy aloha web zay raha nga hirahira foana alefatsy aloha dia sady miresadresaka hirahirany lahy kay sarotra be zany ozy raha olona fondalana hoe tina tsy zay zany hira zany dictateur na Samy hafa. hirana ko fondalana ka santezitsika koa mbola lasa nanao pause ino mpira tamin'ny tarika aloha lolo aza tsy tsonotony eny misy ohatra zany ohatrany hoe bombo gasy na fa tsy haiko hatrao farany toy fatsaroko rao lalao tany anaty lobolobo tapakazo no babasy ay mbola mitady tonony Mitady tonony
Andeha kama fa dia tsy hita mety fa dia le fasaloha mandra-pahita an'le tony dia hira hafa aloha atao zay hirain'ny le hira Teny mety tsy hay fa efa tsy ela tadidy tsony e. ono fampoabobaka Nisan'ny vaovao anankiray nanaitra anako aloha omaly dia fahalasana ny JPP na tsy Jean-Pierre Papin fa i Jean-Pierre Pernaut ilay mpanolotra ny vaovaon'ny trezeran'ny TF1 izay samy mpanao gazety nafinaritra anahy iny ary sarina sarisarika ny saiko tamin'ny fotoanandro mihitsy andeha hanao mpanao gazety za moa zany tamin'izako nisy fotoana ka any andafy dia teo amin'ny Gare de Lyon any fanena tamin'ny JPP hita amin'izay mbola tsy de raisorety foko very fa mitaraina omeko anao ny fiainako omeko anao ny fiainako pistolet fahina resaka zay zay zany olona iray zany irany Njila sy Lila haiko famboany azabe atao Njila ihany dia Njila le ayay Njila le mba hay fa liza ndretra hoe tsy hay fa tsy tadidy tsy hay le sy anatsoko dia tsy hay voatsolo koa misy ny tsy hay aloha fa misy ny tena hoe tsy tadidy tsony fotsiny iza koa zao le Njila isan'ny hira Njila mahafinaritra indrindra fa tsy haiko tsony toyany le tsy maintsy hiraina iny rakoty raha mbola hay zahay sy malala fa le toniny tsy tadidy tsony Foniny voninina fonivony zay sy malala ho ny fonivony no mifankaty fa no nefa ravina dia tsy nahay niara-dia zany haiko tsy nijery tsara taloha fa zao tsapa mihitsy ao anatin'ny firahirana samihafa fa tsy tadidy ny fiterena raha tsy manao répétition indray satria ny fanomboana zao zany zao le izy fa nataoko jazijazy anaovako hira le mampitomandry ve la resay alefaso mihitsy sérieux zany raha tsorina ny marina dia ni inspiré tarika Joary ny tarika Njila
inspiré tarika joary, nitarika tsekoraka, nitarika lolo sy ny tariny ary nitarika malio. Tena hoe nisy influence fa misy hirany nitarika joary zao za le mpanazavazava an'izay eto rehefa mineur de hira somary mampalahelo iny very aho aky raha mifanary fa tsy miarady fa zange le tsy mahay mitendry le izy ve ay le izy fa mbola bosena be rehefa angamby efa any aorinany olona telefônina patana be ohatrany zany ataonao e le izy trio fenjila de enoy fa ity hirany njila zay tsy ho vita eny ity le efa nataoko foana aloha zany le izy fa ho an'le maheno an'le sento zalahy averinamiko indray ny toroko zay namelara raha zaka izao vao tonga saina hoe misy masika eny ka ty le fanomboany fotsiny zay namelara trao anaty enontsika am'zany fa hira mirana zany no foazinao indray ireo sento zay nampijaly ayatrizay soany bava fa tsy mitodikary am'le kamera le izy lay nantenaina mba hanarina rovotanisa tewa alefa so amizay tokambarotra letsy Zoid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Zoid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Zoid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Zoid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Sady mihinana farilaka amonanao fa loatra fa hihinana farilaka hono izy raha tsy azonareo e efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsilo saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa zany no farilaka mora karakaraina efa ho 15 taona zao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka fara-mandriry sotra farilaka farilaka mitombo ampifaliana misy ny tsirony vanille sy banane Ny Baobab Bank Madagascar amin'ny alalan'ireo mampivony 7 dia manome tolotra maro miaraka amin'ny fanokafana kantoanao izay tsotra aingana azo antoka tolotra natao anao piasy mpivarotra na mpandraharaha fanokafana kanto efa misy carte bancaire na chèque assurance na fiantohana findramam-bola hatramin'ny fiainahany tanjanam-bola hatramin'ny 5,700 ary tolotra maro samihafa mamaly ny etaentanao manantona ary ny mampivony Baobab Bank Madagascar akaiky anao Baobab Bank Madagascar libérez votre potentiel. Naisema manazava miranga raha mora sola aloha manazava andramatoa fako amin'ny tokantrano ihany azariana amin'ny baka patina alika tsisy fika fa aloha le baka ibika tsy aty reny meterina fa tonga dia lasa miverina tay amin'ny sase tsikle tonga dia lasa mandeha karareo tsisy vese tsy misasasasa fa mifakona orinata tsy lasa raha azo tapahana tsy fanarahana tsy mivazivazy fa zay tratra manao fanahinina voasazy etany tsika rehetra fa mifakoarina mivaka am-bahoaka voafetra aloha ifanaja aminay zay raha mila fanazavana fanampiny amin'izany 034 05 214 13 034 05 214 50 Areva matsiro be zany fety aty zany rehefa eo nge ny paty matsiro akoho milay foana e akoho laim-bohitra fa crevette koa ny tena masaka pensa be na crevette na légume samy eo forme tsara ka ary misakisana ry anao fa tsy misolo ny toerana tsy le zay koa rangamba te style
Plan nouille matsiro salona ihany ho antenanao na tsiro akoho na crevette na légumes na omby mety aminao tsara ireo nouille matsiro salona rehefa anao de na ny vidiny koa aza poinsa be nouille matsiro. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris Peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris pour tous travaux d'intérieur et d'extérieur. Optez pour une gamme de produits de qualité. Iris Peinture d'exception. Du 3 au 5 mars, tentez de gagner de super lots pour tout achat de produits Iris dans tous nos revendeurs. Visible sur notre page Facebook Iris Peinture d'exception. Salut, joyeux anniversaire. Mandana sy malamalama ery any antary any lasany Rasoir Bic ihany aky no ampiasaiko a. Sady maranitra tsara ny maritra ny Rasoir Bic. Ho anao vehivavy koa, efa misy Rasoir Bic natokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Rasoir Bic ihany ampiasaina e, isanandro. Grande ouverture du nouveau magasin Jiffy à Annalakale. Jiffy? Mais c'est qui? C'est votre magasin aux idées de génie. Tout en un. Déco, rangement, idées cadeaux, ameublement, jouets. Enfin, tout pour la maison et la famille. Redis-moi ça. Où ça? Jiffy se rapproche encore plus près de chez vous. Et après son premier magasin à Jar, votre deuxième magasin ouvre ses portes dans l'immeuble Urbania à Annalakale. Alors, plus un instant à perdre. Des offres inédites rien que pour vous tout au long de l'année. Jiffy des idées de génie. Feno 12 taona ny aksibonko Madagasikara ka faly manotra fanomezana ho antsika jiaby ho anao manana tetika asa nanofy na mpamboly ianao na mpiompy na mpandrarà na mpiasa amin'ny orinasa na iza dia 12 isan-jato ny tahazana bola raha toa ka manao fangatana raika hatrany 12 marsy ianao ka miazakazafa 12 andro ihany zany ary tadidio ihany koa fa 12 isan-jato ny tahazana bola amin'io. Manatona ary masevoa akaiky anao na antsony 03203 555 44 na 034 14 555 44 na ihany koa 033 50 555 44. Axebon Souteri. Mandritry ny fadim-bolako Softex bleu sy violet no ampiasaiko. Na amin'ny atoandro na amin'ny alina milamintsaina tsara no sady mahazo aina. Na le violet vita amin'ny coton na le bleu vita amin'ny alvéolé mety be amin'ny vatako daholo. Ny vidiny mirary hatrany. Crédit Cosmos Mirindra. Tolotra natao ho anao, mpandrarà, mpiasa ary ho anao izay te hanidatra ny asanao. Mividiana entana izay ilainao amin'ny Cosmos ary afaka alohanao tsikelikely ao anatin'ny 30 volana amin'ny alalan'ny Crédit Mirindra. 0 ariary ny petrabola ary azo antoka ny tolotra. Ary mahazo fanomezana na bon d'achat isaky ny manavao ny crédinao ianao. Piasa amin'ny orinasa iray ao ary nahita tombontsoa tamin'ilay tolotra Crédit Mirindra satria afaka analao tsikelikely ny fanaka rehetra no vidiko tao amin'ny Cosmos. Za koa zao tao amin'ny Cosmos mividy fitaovana rehetra ilaiko toy ny birao, ny aromaranentiko nananganana ny orinasa kely, afaka mandeha tsikelikely an'ireo entana ilaiko mandritra ny 30 volana. Tao amin'ny Cosmos no nividiana congélateur sy frigo, nafako na produit épicerie afaka mividy ny tolotra Mirindra, nafako nandeha tsikelikely ny vidiny entana izay nalaiko mandritra ny 30 volana be zao. Tonga va raha tia magasin Cosmos makany andinindiny fa ho raisina amin'ny mpifaligny ianao. Tanterao nofinofinaao. Safidio ny tolotra Crédit Cosmos Mirindra. Ary araotra ny tolotra hatramin'ny 20 martsa izao. Vente flash ny fils sy 20 mars. Ary izy koa fanomezana ho an'ny vehivavy ny andro ny 20 mars. Cosmos, votre partenaire de confiance. Waouh! Que se passe-t-il? C'est magique! C'est quoi une sim magique? Participez à la tombola et votre puce se transformera en sim magique. Du 14 février au 8 mai, rechargez votre compte à partir de 1000 ariards et participez automatiquement au tirage toutes les semaines. 50 gagnants seront tirés au sort. Quand votre puce devient une sim magique, recevez 30 minutes, 100 mégaoctets et 100 SMS par semaine pendant 6 mois. Profitez vite en rechargeant votre compte. Ce n'est pas tout. Un tirage final aura lieu le 11 mai pour gagner des gros lots. Ouais! Allons-y! Pagava venty zirony ianao, itiarany vahaolana, Powerbank Itel ahafahanao mamahana finday azo antoka. Mahazaka ny karazana finday rehetra fahanana aminy, maherin'ny 5 beso ny Powerbank Itel. Sady mora vidy, mora ampiasaina ary mora entina ny Powerbank Itel.
Powerbank Itel Star 100, 10 000 mAh, Powerbank Itel Star 200, 20 000 mAh. Koa lay vaingany any amin'ny tsena Itel rehetra mahazatra anao ary ny Powerbank Itel. Mbola misy ny garantie 10 volana atolotry ny Itel. Itel, enjoy better life. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Afaka manana ny olona. Tapamfatelo sady tsy farany amin'ny fandaharana. Tsisy kapotsika fa tonga dia tairo le izy le ilazao ny famonjena. Ompandaka Mbappé. Ilazao ambanimbany tsara izy mahafinaritra. Lasa atomboy. Atomboy, atomboy. Verina. Ilazao ny famonjen'ireo zay tsy mba manantena miaram-pifaliana rakiza nalanao lay mahalala no mampiditra ao ambala ireo ondry zay naniasy fitiavana izao tontolo izao no nanoloraniny ainy tompo efa voavidiny taminy rany ireo olona rehetra eto an-tany fitiavana izao tontolo izao no nanoloraniny ainy tompo efa voavidiny taminy rany ireo olona rehetra eto an-tany. Masy nareo antsom-bola ka ina rivotra nity. Verina ilazao ny famonjena. Ilazao ny famonjen'ireo zay tsy mba manantena ainampifaliana ratrizay anjaranao zay mahalala no mampiditra ao ambala ireo ondry zay namiasy fitiavana izao tontolo izao no nanoloraniny ainy tompo efa voavidiny taminy rany ireo olona rehetra eto an-tany fitiavana izao tontolo izao no nanoloraniny ainy tompo nefa voavidiny taminy rany ireo olona rehetra eto an-tany. Rivotra! Izay manamafifo toreo ireo teny soan'ny tsy efa iray no ameta aza mba manaifotoana fizy hoe hoanolona Pitarika ny tianay fitiavana izao tontolo izao nanoloraniny ainy tompo efa voavidiny taminy rany
ireo olona rehetra eto an-tany itiavana izao tontolo izao no nanoloraniny any tompo nefa voaviliny taminy rany ireo olona rehetra eto an-tany. Tsaka ilay izy kay. Misy tosy mananony reto raha ere mamasina zany namboatra n'ity. Tapitra atao 0-0 atao tsisy mpiva mandeha ary atao tsisy miantso nareo. Honorable intsona. Tsy maheno le ny olana zany dia engavino nareo amin'ny radio ASM mba hiteny amin'ny olona hoe miantsono. Ahoana re zany engavino nareo izay mijery Facebook mba hiantso any amin'ny radio Don Bosco hiteny amin'ny olona eny Mahamasina hoe miantso mivantana any Honora. Sarotra zany ato ilazana isika rehetra izay miaino fa tsy mandeha izy. Voninahitra lehibe ho anay ka dia asisika iry any. Vezanao amtangatrikinao sanamsarao maemboka zao zao tsy atalisiko tiako anao efa tsy niany ezena maleko anao vezanao antsonao eny andalany regnin'olo jiaby zao tsy atalisiko tiako anao efa tsy niany ezena maleko fitiavana boka tsy azo atao fosy izy koa misy tao par pitié vae ana manangy izy koa zao ete tavandrenao tsy anambady ana manangy izy koa zao ete ambesanao Flezanao amtangatrikinao sanamzanao maemboka zao Flezanao amtangatrikinao sanamzanao maemboka zao Riftra! Taratasy maro tombisana misy retirety mampalahelo zao zao tsy atalisiko tiako anao efa tsy niany ete amariako zeny fitiavana boka tsy azo atao forcé izy koa misy tao par pitié vae anao manaky izy koa zao ete tavandrenao tsy anambady anao manaky izy koa zao ete ambesanao lesanao amtangatrikinao isanamzarot maemboka zao lesanao amtangatrikinao isanamzarot maemboka zao Riftra! Ataovy mandeha dandredina amin'izay
Ina moa lesy? Mila namana lesy. Raha mila fanampiana. Io fa niampiko lomo maray. Tsy maintsy mirefitra ihany ty androany. Efa hitako iny. Tsy maintsy mirefitra ihany ty androany. Tonga dia vazo milay alefa. Amila fanampiana ianao raha misy mety ny atao tsarovy aky efa ny hoany misy namana tena tia miandry fotsiny izy miandry mpimaso miandry o kopahitanana misy misy miantso arabany le tafiditra miaraba tompoko gitara fanaiky allo Mariana kely miveriko fa tsy vantana raha eo kely mandeha mivantana zany somary mba very feo kely hoe ranga fa aty cadramamy ambany zay zao tsy mahazo mihitsy ny RDJ ary matetiketiky io ay fa tsy nandroany fotsiny tsy nandroany hoaniny androany manokana ma tsy mandeha ny onde androany ny antony maly etraketraky ny natiora matetiketiky le izy de zany hoe tena tapaka mihitsy ny le radio ay ohatran'izao zao tafiditra mivantana tampoka kay fa ny fidiranao mivantana indray tsy miankina amin'io ay moa fa tsy mahazo aty akadindramamy ambany zay zao mbola hita ny villa zany ohatra fitendreo ty amina koa zany any allo ny raha mila fanampena raha misy zava mampahory ka mila tsy ahitatory tsarovy aky efa ny hoany misy namanao tena tia matra sy oso matrarena nefa kosa tsy tia tena fa fonokanampy satria tia tsy mitady valiny sanatria irenao indraindray namarary nefa tokany iray tsarovy aky efa ny hoany misy namanao tena tia tsy rerenao fa misy matsiaro ka miala elo atsaro fanalo mikitrika na olanganety tonga tsy hoela fa vetivety fiavanana tsy ravany tany fa mandio tsy amiratra foana tsarovy aky efa ny hoany misy namanao tanandany misy namanao ajany ajany Rivitra io ndray eo ihany io indray lesy koto manaraka raha mibalika so ny masoandro ny tompo aminao iaraka aminao ka ny fiainanay mirindra isanandro izy rano mandafiarova
izy tsy anareo ve zany tsy anaka izy irovana mibalika soa zany fa lasa feo telo zany fashion izany raha sady mafakaminyantsika eo amin'ny teo lasopy voamaraina miaraka am'le vilany manetronetro de misy olona roapolo eo mamaky ny feo gazety mipetraka amin'ny tany le gazety mamaky eo lina mijanojatra anankiroa zany fa etso hoe tsy misy olona mitangorona roapolo koa fa tsy fantatry inona ny ataon'le leroa fa ohatra ny fampipasipasy telefônina sisisy rehefa toy sorano lasako ny zany tsy mahery lasaka fa zany hoe misy zavatra ohatra zany any an-trano zao za fa maraina momotahony zany ina le teo ve ipoko zany ka aveko tsara fotsy enoso tsara fotsy raha mibalika soa misaotra bitsaka gnanay de zany faly afa satria nareo mpakafy de manolotra ny medle raha mibalika soa zany iran'ny adventiste zany fa rehefa iraindrijila izy zany de ipopo sinjila sy ohatra miala ny ary marikatso boninao andotapenaka zazabodo tsy ary nono efa matotra firesaka miovany ankizy kehitriny fazina lohany amtimy ianatra kilalao vao mandatra rokely enne baravarany birao fokotany reny matyany awe mialany ary marikatso kamokamo monjy lakilasy fa misafoto ando nitatsy fisy nikajy tontony ankizy kehitriny vesary ny fianakaviny andrasolo tontony ankizy kehitriny aniza momotsy ny ratoizany atrany ampianarana nitory maso tapaka aza lakony zy madama torovana sy reraka matyany ao kalamare marikatso akizy kehitriny anko kalamare marikatso anangana ny hoaviny amininamo io izy mitazana ny kopa mandeha makany betsiboka fa mandera mialany ary marikatso roa pinaray nomera telo fa ny mavakiniro vary raikilao zaraina folo simba ny ankizy kehitriny vesary ny fianakaviny ny rainy andevoziny tiromella matory anaty tatatra ny reny varoteny zay vovella ny fianany no sarotra matyany ao kalamare marikatso akizy kehitriny anko kalamare marikatso anangana ny hoaviny amininamo io izy mitazana ny kopa mandeha makany betsiboka fa mandera
miakandrefa nafony tiopa aloha zay aloha tsy atao zay amin'ny faran'zay satria zay iry zay ira anankiray fa tonga de anankiroa mihitsy izy manomboka eo de miakandrefana foana hony tiopa de maika monjy ilay betsiboka fa ny eritreritro lasa nandeha to mila ho zaka ny lavitra be de mampamango ny any marololo lay tanàna adin'ny tontolo fa za mbola mahatsiarotsaro lay olona any mbola mahatsiarotsaro marary azany marary azany marary azany afinaritra kosa zary tirsaka izy rehefa tsy mandeha lesany radio de mahafinaritra be ao isy atao hiran'ny tama afaka mbola miantso any nareo le bandy ny antso teo avy ny akadramamy mba engaviny antso fanindroany raha oviana ianao ritina no iverina indray afaliana miaro akiviana no iandrasako zay andro izay ripozy eo aizy ianao fa ny foko efa lao ny miandry amantaona lay andro ny andro sy fotoana ahitako masoandro asalahy raha izaho no sahy amitakanao ataoko fa tsisy zany indrisy satria mamiko ianao ripozy eo mba fangana ripozy eo no fiadina ilaina amerina indray eto antavako mitsikiny fainy re rahavako ribozy eo ianao irery ribozy eo no toky sy hery Manaka maky be. Azo vola.
I Madagasikara dia atao anatin'ireo firenena 530 ny safidiny tsy aneho hevitra atao anatin'ny fivirembeny firenena milaza makasika ny raharaha tsy momba ny aroa nanaraka ny teniko ny mahasarotra an'io dia izao mandroso maty be mihemotra maty ray be satria samy mifandray amintsika io tsy hoe mandroso maty ray be mihemotra tsy matindray izy zavatra efa nolazaiko ary aleo mangina toy izay voadarika eo manahirana ny matanjaka aza tsy miteny asio be milanga kely aloha satria dia mijaly ny gazy amin'izao fotoana izao dokam-barotra zany samy jery atsy ndao any be milamba be milamba rehefa avy eo tsika manao nazanaka barila nazanatsakalafa nazanaka barila Visca, batterie mateza sy matanjaka. Visca manomboka ny 32 ka hatramin'ny 200 ampères. Visca hitanao ny toerana rehetra. Visca hitanao. Sohib mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohib batterie matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batterie ana fiara sy moto. Sohib azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohib malaza be, tsara be, matanjaka be. Valao taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy tondra ra-panondro tongava fa tombotsoa anao sy ny ankonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Azaho hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny maimaim-pona tsy antery ary an-tsitrapony fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bemray, miara-mita no samy salama, miara-mita na miady amin'ny coronavirus. Ladies, prenons de l'avance pour célébrer la journée internationale de la femme. Ladies Night Bio, une soirée pour se faire plaisir, découvrir les meilleurs produits locaux bio et toutes vos enseignes favorites. Venez vous faire pomponner, profitez du marché nocturne et passez un excellent moment entre besties, animé par Rekouben. Ladies Night Bio, c'est le lundi 7 mars, de 16h30 à 21h30 à l'hôtel Ibis Saint-Courjan. Entrée gratuite, consommation sur place. Le marché sera encore disponible le 8 mars toute la journée. Stéphanie sera là. Radio officielle RDJ. Ladies Night Bio pour profiter de tout, car le 8 mars, c'est encore à nous. Tonga ao analakely ny idée de génie. Ha? Fa izy indray zany? Jiffy, le magasin ahitanao zay rehetra ilainao ho an'ny tokantrano. Décoration, fanaka, kilalao, hitanao avokoa ireo kojakoja hikolokoloana ny ao an-trano. Aiza tsara hoe? Eo analakely ny magasin Jiffy vaovao ao amin'ny immeuble Urbania. Tonga fa mitsidika fa tolotra tsy manam-paharoa ny miandry anao mandavataona na ao amin'ny Jiffy analakely na andrahary. Jiffy des idées de génie. Crédit Cosmos Mirindra, tolotra natao anao, handrarà, piasa, ary ho anao izay te hanidatra ny asanao. Mividiana entana izay ilainao amin'ny Cosmos ary afaka alohanao tsikelikely ao anatin'ny 3 volana amin'ny alalan'ny Crédit Mirindra. 0 ariary ny petrabola ary azo antoka ny tolotra. Ary mahazo fomezana na bon d'achat isaky ny manavao ny crédinao ianao. Piasa amin'ny orinasa iray eo ary nahita tombotsoa tamin'ilay tolotra Crédit Mirindra satria afaka analao tsikelikely ny fanakarehetra no fidiko amin'ny Cosmos. Za koa zao tao amin'ny Cosmos mividy fitaovana rehetra ilaiko toy ny birao, ny aromaranentiko nananganana ny orinasa kely, afaka mandeha tsikelikely an'ireo entana ilaiko mandritra ny 3 volana. Tao amin'ny Cosmos no nividiana congélateur sy frigo. Nafako nampitovy ny épicerie afaka mividy ny totra ny Mirindra, nafako nandeha tsikelikely ny vidiny entana izay nalaiko mandritra ny 3 volana be zao. Tonga va raha magasin Cosmos makany andinindiny fa ho raisina amin'ny fifaliana ianao. Taterao no fontinao.
Savy mitolotra crédit Cosmos mirindra. Ary raha ohatra ny tolotra amin'ny lokony marsa izao, vente flash ny fils sy valo martsa. Ary izy koa fanomezana ho an'ny vehivavy ny andro ny valo martsa. Cosmos, votre partenaire de confiance. RDJ amin'ny sivy maraina. Odio, misy rivotra. Mifoka sikararako tô mamonjy. Raha nanonina ny idiran'ny rivotra. Efelsikano miarady rehefa rasendra misy mikody mitsipika ho azy tery. Efelsikano ny ara-dalana sendra lalana feno sapanana de diny venidinika ambanana manahirana ery ny mitady ny lalakombana ny mitady sa misy azavana iakavanana sa iakavy no ahitana ny lalakivoana no ahitana zay mety arana iara iakatra sa iara entina raha iso am'izay ny vahiny ary resaka izy vahiny mitondra pizza anaty vilia ao anaty vilia Ie, miarabanao tiana la brocante zay izy teo. Tompoko mirana ao amin'ny tiana la brocante. Fa hoe tiana ihany anaranao nge mirana. Tsy maintsy ataonao labro ihany anarana kelikely. Ie, efa miteniteny ihany le zavatra le anarana entinareo fa aloha azavaina misy kokoa amin'ny mpiaino rivotra. Eny ary faly miarabanareo aloha voalohany dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana. Tiana la brocante dia mivarotra ny entana izay occasion avy any Frantsa na deuxième main. Ahitanareo ny entana rehetrarehetra ilaina andavanandro. Misy olona ve? Misy olona deuxième main. Santiona ny netiko misy ny article en cuivre, misy décoration maro be izy ireo fa ty moa zany no tonga aty. Dia misy koa lapoaly misy izy tableau. Sy hoe misy tableau vita amin'ny cuivre ihany, dia misy serriana casserole, misy montre, misy koa ny verre karazany maro misy izy verre champagne, verre haut, verre vin izay vita amin'ny cristal. Maro isafidianana mety hanaovana cadeau ihany koa, mbola tsy tara raha ohatra ka hoe aminareo sa hoe izay misy maro be dia ny ahitananay eo Sonerana akaiky ny rond-point Namondana. Sonerana Tanaka raha fanenosy zany tsika dia mahita ny rond-point Namondana, dia makany Namondana iny dia eo amin'ny ankavanana-dalana eo misy anay, misy parkina be misy soratra hoe Tiana la brocante akaiky. misy restaurant teritery tohatra miakatra zay ombony eo finaritra be ampiarahana. Zarazara ny saina hoe zarazara ny saina imirana hoe avy any an-dafo le izy nefa ny ankoho etsakilany efa deuxième main manahoana indray ny vidiny amin'izany. Ny vidiny dia natao an'ny olona rehetra sahaza amin'ny volantsika rehetra zany. Marea koa fa manao solde be zay amin'izao 20% ka hatramin'ny 50% be zao amin'ny entana rehetra. Mbola maro be moa ny entana aminay, misy meuble, misy armoire betsaka ao, misy karazana boky,
misy boky, misy bande dessinée, misy Larousse, misy bande dessinée tokoa ny. misy Misy tadidinao eo comme ça fotsiny ve inona misy ohatra. Lucky Luke ao, misy Picsou, misy Tintin ao. Ny anahy moa zany le collector daholo na ohatra hoe Blueberry, Tintin aloha tiako. Manao ny qualité LBD Mbola tsara daholo bibliotecable tsara zany. Tsara daholo. Eny andalo ka. Za mahita za aloha tsy hanao an'io asa io zany fa mahafinaritra izy io. Manana soda zay any andafo manao an'io izy any Lille satria any tena toerana malaza indrindra amin'izy io. Mahita anarana amin'ny teny gasy zala amin'io. Atolotrareo raha tianareo ilay izy La Brocanto. Any La Brocanto. Tsara satria ohatra ty zavatra ty zao. Tsara. Tena mahafinaritra mihitsy ny fanazavana ny entana sy ny zavatra isan-karazany. Za zao nahita namana brocante anankiray teto akaiky Saint-Pierre tatsy, firaisana voalohany. Nahitako zavatra be dia be mihitsy fa rehefa very izy tsy tao tsondrotra zao. Toy izy miresadresaka. So dia misy pétanque deuxième main, boule. Pétanque zao Boule zay lano le ty. Tsy maintsy aka telefônina. Maka telefônina dia mba atsoinareo raha vao misy boule tonga. Afaka miantso any mivantana Za manko mahafinaritra anahy miara-boule. Ny laharatarby azahoananay 034 29 314 91. Manana koa zay ny page Facebook. 34 29 314 314 91. Ie, ankoatran'izay ihany koa mirana inona koa ny zavatra hoe hita ao aminareo zany fa saingy tsy hita amina be dia be manko ny tsena, be dia be ihany koa ny botika fa zavatra tena hoe mampiavaka anareo ao. Misy bisikileta deuxième fesse. Misy bisikileta ao sady marika daholo, misy marika Peugeot, misy Bitwin, misy betsaka, misy appareil de musculation koa ao, misy vélo d'appartement, vélo elliptique, ny tapis de marche, ny planche zapot. Fa nazanareo manana pejy amin'ny Facebook izany hoe mba ahafahan'ny olona sasany mijerijeretana ty ohatra mahaliana azy za vao andeha hoany zany tena mety hoe aloha manatona anareo foana. Misy sary alefanay eo amin'ny page ao. Inona pagenareo? Tina La Brocante. Izay ihany. Afaka manantona any mivantana koa nefa mbola hafa le mijery mivantana zany. Satria misy zavatra be dia be tsieritreretana. Misy armoire ao, misy salon. Misy elo? Elo. Le elo be le ngeza be zao no misy. Fanao eny amin'ny jardin reny. Misy meuble de jardin zay. Misy fandriana, misy matelas, misy table de bureau, misy table à manger, table de bureau. Ny hazo moa zany amin'ny vita amin'ny chêne sy menuisier daholo efa tsy manao akanjo zay. Tsy manao akanjo ndreo mahafinaritra kosa zany. Tsy manao zay. Tsy vatra akanjo zany zay. Dia manana koa zay ny kojakojan-dakozia. Misy ny frigo, congélateur, misy ny cuisinière à gaz, électrique. Deuxième inona re zany la frigo e? Deuxième glace. Ny four. Honorà! Misy koa ny maro be amin'ny marika Limoges. Le fli Limoges. Zany hoe fa série ve le isa misy hoe mandeha tsy tokatokana tsirairay sa misy en série tsy tokatokana. Ireo misy tonga dia 50% be zao ny fihenam-bidy. Misy koa arakarany zany. Ie, misy amin'ny karazana entana anareo tena hoe vaovao mihitsy izy avy any sa tena hoe deuxième main daholo. Deuxième main daholo. Fa zany misy kely aloha zany ny deuxième main noho ny antony zavatra teneny mahazo cadeau le olona na io mariage na krismasy io na taom-baovao. Dia deuxième main izy satria tsy ampiasain'le olona le izy na hoe nanana roa izy na nanana telo dia tonga dia alefany amin'ny tony. Fa ny anarana indray maha brocante azy nefa dia misafidy indray ny olona
ijeren'le hoe ny atao hoe patinina zany de le endrika mahatsara n'le zavatra rehefa avy somary nanana taona maromaro ohatra hoe ty varahany ty Ie, aiza tsara moa le toerana misy andao atoro tsara mba atoro tsara amin'ny olona manao ny parking raha ohatra ka hoe tondra mobile sao de efa tonga de hividy ihany. Ny toerana misy anay eo a Sonerana akaiky ny rond-point Namontana dia amin'ny ankavanandalana eo misy parking be eo raha mitondra fiara ianareo Misy embouteillage be de tsy maintsy hitanareo le izy. Manomboka amin'ny fiaratra amin'ny fiainareo no misokatra dia ao anatin'ny herinandro ve misokatra ny alahady sa latsinainy hatramin'ny sabotsy ihany? Latsinainy hatramin'ny sabotsy misokatra amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva tsy mihidy ny atoandro zay. Dia betsaka ny entana hita ao aminay manentana anareo zay anjifa ny entana ao aminay misy ny remise 20 à 50%. Mandrika tonga no fino remise zay? Akaiky raha tonga de nakeny ary 15 mars. 15 mars. Tiana la brocante zay ny ho an'ny dialo raha jerson le nanontany tato. Ie. Toy izy ihany. Dia maro ny entana hita ao aminay misy ka hatramin'ny fourchette, antsy, sotro, ny vilia, ny article de cadeau be da be. Ho avy. Tena ilainy goto. Misy gitara hono goto. Ahoana fanangonanareo ny zavatra io avy any sa efa tonga de efa misy mpiara-miasa koa de conteneur ny tonga zany? Conteneur ny tonga dia zay no mampiavaka anay zany tsy mandray entana veto zay fa tonga dia avy any Frantsa daholo. Zany hoe tena ho an'ny olona mitovy amiko ohatra zany de fahasambarana ho any mitety brocante. Brocante zany le arak'izay resak'izay hoe samy hafa ny marseho ny tsena be fivarotana zavatra kapobeny sy ny brocante. Ny ataoko hoe ny brocante marseho plus angamba no mifanakaiky angamba aloha satria misy tsika eto manao an'le hoe vide grenier de ny vide grenier mifanakaiky amin'ny brocante zany hoe zavatra anananao le izy mais si vous l'utilisez plus vends-le. Vintage. Ohatra moa zany izy rehefa le mba le zavatra tsaratsara ohatra ny endrimirana de brocante fa andeha hijery zavatra ny amin'ny brocatera tefaka be ohatran'izay. Ie. Mankasitraka mbola misy tenenao? Maro be ny entanao aminay tsy voatonga teo zao ny salon cuir misy salon koa. Ngeza be zany le toerana? Ie tompoko. Ny lustre misy isan-karazany izy misy eo amin'ny trano fandraisam-bahiny fisakafoanana ny applique dia maro be fa tongava mitsika anay manjifa eny aminay amin'izao fa misy fihenam-bidy be amin'izao zany. Ferana volo misy ve reny karazany reny sa efa lany zao ny fer. Miandry arifa manaraka indray zany. Ie. Mankasitraka mirana fa eto Fandaranarivotra manantena anareo indray manaraka moa zany rehefa misy ny fihenam-bidy hoentinareo sy ny entana vaovao koa ka indrindra satria izay ny tena betsaka miandry. Manentana anareo mba ho tonga eny amin'ny Tina la brocante zany fa kama. Misy satroka? Misy fanentana farany. Tsy maninona. Misy perruque. Manasa antsika zany izay hitsidika ny tranombarotra Tina la brocante izay hitanareo Sonerana dia betsaka ny entana. Misy ny laharan-tarobia izay azahoana anay 034 29 314 91 dia ny page Facebook koa Tina la brocante. Tsy maintsy anontany zao tuture iza le sy sipa 12 kely ny teto amin'ilay dia tonga fa maro fa fonany andray anareo izay eo amin'ny Tina la brocante dia misaotra betsaka anareo nandray. Mirana resiko zara nge avy ako fa mirana avy ako fa itina ny anarany teo. Zany retsy kosaty re. Misaotra mirana mankasitraka. So dia hirahira? Tsy mahay mira. Tsy mahay na dia vola sonoro ary. Vola sonoro. Mangina timuruneti tumani fasignani mahantra
renity dia kanefa toavery miantso tsy misy manoina mijery tomilao adala miary mitazana fona saweni imaitso anala manala zay tokoa ary ny 4 minitra sisa ny analana eo 10 minitra sisa ny analana de anao resaka na hafahafa ihany tsika eto moa zany namana Larissa zay atao fifanofanana amin'ny resaka fanatanjahantena sisa faly ary tena faly raha toko tena faly satria Rigobert Song no lasa sélectionneur en Cameroun. Sélectionneur entraîneur moa ny mpanadiady fanatanjahantena ngamba no mahay kokoa an'izay satria amin'ny ankapobeny izy io mifangaro ny atao sélectionneur entraîneur fa de Rigobert Song raha ohatra mantsy mpilalao afrikanina samihafa mety misy ny Samuel Eto'o de mety misy ny Makanakia mety misy ny ry Alexandre Song izay rahalahy lehilahy sy diso fa Rigobert Song zany de bandy mahafinaritra nahy tamin'ny fotoanany izy nilalao tany Angleterre sy tamin'izy kapitaine ny ekipa pirenenan'ny Cameroun tao anatin'ny zavatra niainany de anisan'ny zavatra mampalahelo ahy tamin'ilay faute be nataony tany amin'ny Coupe du Monde nahatonga ny Cameroun nihintsana kanefa baolina moa le izy zany de atao hono fa le roa mazaka tsara an'izay zany reny anisan'ny mahafinaritra Rigobert Song mahafinaritra ihany koa i Benny McCarthy tamin'izany de misy anankiray zay défenseur ny afrikanina tatsimo koa tsy tadidiko ny anarany fa izy nanitsaka baolina teo ambony de nitsofony arbitre nazo karatra mavo iza moa ilay défense ny Afrika Atsimo de anisan'ny ankafiziko kokoa moa zany ry Didier Drogba amin'ny resaka combativité zany fa be de be aloha zao tsinona raha miresaka ohatra zany hoe ry Slimane zao tamin'ny Tunisia masanina tamin'ny Egypte nazo ny Coupe d'Afrique tsy nanamarika anary ny bandy joueur reny ao anosy anareo ny agenda moa zany misy joary Rampitso fa sady tsy tenenanareo ny toerana no tsy tenenareo ny ora no tsy mahafantatra koa mibandy eo amin'ny tarika nareo kosa zany tena marina vezana misy joary mamsabotsy ary namsabotsy ary ny eny ary hitatsika eo fanazana zany le comeback de Francis Turbo hotanterahana amin'ny 10 volana aprily manomboka amin'ny manomboka amin'ny 2 rasasany mahery minitra ao amin'ny CCSK Antanimena efa afaka raisinareo amin'ny super musique Analakely ny tapakila ao amin'izany ny VIP 40 000 ariary réservation 30 000 ariary ary ny billet tsotra 20 000 ariary ho an'izay efa nividy billet zany tamin'izany fotoana de mbola manakery ny billet ary niakatra VIP mihitsiny de raha ohatra nareo ka hoe te hamandry toerana sahady sady hikomandy amin'ilay VIP de akaterina maimaimpony zany mandro toerana na tonga de manatonao amin'ny super musique Analakely ihany koa tonga va maro zany feoko zany mety Rapitsony Samuel zay totosaina etsy amin'ny espace tsiadana manomboka amin'ny 7 ora alina zay raha namin'izy sy ny be mozika io ho an'izay maheno zany dia rapitso manomboka amin'ny 7 ora alina izay Samuel izay ny fandraisana anjara moa dia 10,4 ariary ho an'ny tapakila tsotra ary 3 ariary ho an'ny mandoa ny lay te anana an'ilay toerana mahafinaritra be raha ohatra hoe mitady ny fanazavana fanampintsika dia atsony 038 37 751 90 Samuel etsy amin'ny espace tanira fa iny ela be izay nisy lehilahy iray tody soa matsara indray an-tanàna nahabe tsy niovy ilay tanàna fa tolay fe izay
fitile la voalaza no nisy fiovana be ra iano raha le ilahy de ho any Damaskosy teny andalana izy de nahitany Jesosy nitotodika ny safosafo nitototoa izy de ho any Jerosalema niova fo tanteraka madio tsy misy kilema io no Saoly niova fo olomba ovao io no Saoly niova fo ao miresana aloha za manao no hirahira zay tongatongatsaka eto tsy tena nisy mivangana tompoko ny hira teto satria nataony fanaovana répétition le efesy le micro milay be aby le gitara mahason tsara atao de ataony fanaovana répétition le izy tompoko satria ny tarika samihafa moa zany de azosika atao foana asio medley kely aloha koty dimy mianaka ane zany io lay tambofa foana tsisy pitanginy jony tsy afaka iantso famona iantso ny mpandalo irony fanangina ny ambona ny vovoka teo famangina iangona ny vovoka teo ireo tovolahy pikialo teo isanandro sanandro efa manjary mpandalo lefa mody masoandro fa tsy avelany taona ipetraka eo fa tsy avelany taona ipetraka eo de io fa nitombony taona sarotra vao tafaona tambosy samieo mona tsinalo apeo fanangina nanireany lomotra teo fanangina nanireany lomotra teo ireo tovolahy pikialo teo isanandro efa nanjary mpandalo rehefa mody masoandro fa tsy avelany taona ipetraka eo fa tsy avelany taona ipetraka eo ao mahafinaritra ameo hira ray indray ato atsika le blues lahy blues en lahy dis-moi qu'est-ce qui te fait mal? Je t'ai entendu pleurer ta miale et je pense que tu as mal. Et da tout si mal
Nefa izy mpiasany perception principal de hoe misy dikany ve zany redirediko zany za mety ho betiko otrany ilay mi-vocal hatramin'izay tonga de RDJ muzika zany de nakatoerana ramse envana ny fitana bekabe ninana ny ray niozongozona lo satria niakatra avy any Scooby-Doo izany ny eto tany manao jombotry amy kanal Andriatany fa raha tsy miakatra ny boty sy lamboty de indro manaraka fitan'angloty de mafinaritra mamorona ira blues ny sakamanenjika totozy aefa inao ka zay de tsy misy taitra fa sao tsy mandaitra bandy manjaitra ny savony ihany no tena raitra tsy taitranao ranga raha miaraka amina fa rehefa tsy mihinana ny trondro de le mirora ny fanondro atsoboy anaty rano hoan'ny fozy iny ianao mahita angano afa ihany ny manjoro any kanal Andriatany ny afarany zany tsy maintsy iteny ihany hoe anzany taizanao raha mato ankeo tsy hitako nanaraka ideo efa ny sarizoro akiny omaly katsoko tsy nentina maly ayanao tsy ty bandy bevinany Bon voyage botinareo zany bon voyage tapitra kony fa salut merci fa efa nahito ay tsara zany dray ao kely sisa de mametraka ny mandram-peona tompokoa hoanareo zany amin'ny web moa de manala azy be ny teto hoanareo zay maheno radio kosa de efa tsy maheno nareo zany satria tsy mandeha ny radio kasitrahany eo nareo nanaraka hatramin'ny farafaty amin'ny raha reny soa indrindra tompo lasy tompo vavy sotra le dirikitara rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy zay mareva iny zay manasa olona alasina hitanarana lavilaka misy moasa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange. J'ai fait des idées de génie.